Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana hitrangan'ny afo sika amin'izao fotoana izao raha eto Madagasikara. Ny volana oktobra dia tena tafiditra anatin'ny atao hoe pic amin'izay fotoanan'ny afo izay. Maro dia maro ny tena antony mahatonga ny doro-tany tsy doro ala io. Manerana ny nosy, manerana ny faritra tsirairay dia samy manana ny mety ho anton'izay fa amin'ny ankapobeny ny antony tena mahatonga izay dia avy amin'ireo fandiovana an'ireo tanimboly, fampiasana afo amin'ny fanaovana charbon, eo ihany koa ny mety hoe tsy fitandremana na ny afo fanahiniana atao reny pitika sigara ireny. Ireny rehetrarehetra ireny dia miteraka voka-dratsy ho an'ny tontolo iainana. Eo ihany koa nefa tsy ho an'ny tontolo iainana ihany fa na ara-tsosialy na ara-ekonomika dia misy voka-dratsiny avokoa. Manimba ny ala, ny harena voajanahary izay misy ao anatiny ireo doro-tany sy doro ala ireo. Ny fahasimban'ny tany, eo ihany koa ny tsy fisian'ny rano, ny fahampitehan'ireo loharano izay mamelona antsika, ny fahampitehan'ireo ny fahatotoran'ireo tanimbary, ireny rehetrarehetra ireny dia atao hoe voka-dratsy izay miantefa mivantana amin'ny fiainan'ny andavanandron'ny olona eny tsirairay avy. Eo ihany koa ny voka-dratsiny eo amin'ny ara-pahasalamana. Raha antsika mahita fa misy ny setroka amin'ny manodidina Antananarivo amin'ny tanan-dehibe izany izay anisan'ny antony anankiray lehibe mahatonga an'izay ihany koa izany ny fisian'ireo doro-tany sy doro ala ireo izay mahatonga izany ny atao hoe tsy fahasalamana sy ny fiantraikany amin'ny fiainan'ny fahasalaman'ny olombelona. Eo ihany koa ny lafiny ara-ekonomika, ny fahampitehana eo amin'ny harena voajanahary sy ny ala dia miteraka atao hoe fatiantoka lehibe ho an'ny firenentsika amin'ny lafiny fizahantany. Eo ihany koa ny vokatra maro izay ateraky ny fisian'ny ala, eo ny hazo, eo ny rano araka ny resahana teo. Eo ihany koa ny fahasimbana izay miteraka voka-dratsy ho an'ny fiveloman'ny mponina amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana izay samy niantraika izany mivantana amin'ny vahoaka. Ny Ministeran'ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovanjafy dia efa manao ny asa anarenana an'izay hoe ady amin'ny doro-tany sy ny doro ala izay. Ny asa fisorohana amin'ny alalan'ny hoe fanentanana ny mponina, fampahafantarana ny rehetra ny mahazava-dehibe amin'izany ala, ny harena voajanahary, ny rano izany sy ny atao hoe voka-dratsy ateraky ny fisian'ireo amin'ny alalan'ny doro-tany sy ny doro ala. Eo ihany koa ireo mitantana an'ireo faritra rovana na ataontsika hoe gestionnaire des aires protégées izany izay manana koa ny andraikitra manokana indrindraindrindra eny amin'ireny faritra rovana ireny izay mitahiry amin'ireo ala sy harena voajanahary izay sarobidy tokoa ho an'ny firenentsika. Arak'izany andraikitra ny tsirairay avy ilay atao hoe fijerena fandraisana andraikitra avy hatrany raha toa ka misy trangana doro sy tany sy ny doro ala. Misy ny laharana maitso 955 izay efa napetraka eto anivon'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovanjafy. Maimaimpoana io laharana io, afaka antsoina avy hatrany raha misy ny fahitana trangana afo hita eny amin'ny toerana izay mety andalovantsika. Izany rehetrarehetra izany dia azo atao avy hatrany hoe fandraisana andraikitra na mivantana na ankolaka izany dia efa misy foana ny tokony ho fandraisana andraikitra ny tsirairay ao anatin'izay. Koa manentana antsika rehetra adidiko adidinao adidintsika rehetra ny ady amin'ny doro-tany sy ny doro ala.